natao hiatso iny tsy ny kandida no mahavita inony fa ny vahoaka ny tompon'ny hery hoenti mamokatra sy manavitra ny Madagasikara. Ny tantana ny volam-bahoaka hoenti manombo vahoaka no ataony filoham-pirenena dia androso i Madagasikara. Politika miataka tanteraka amin'ny fomba fanao politika teto nataon'ireo efa satrady sy antitra tamin'ny rahara io no apetraka ho ity kandida filoham-pirenena ity. Resy lahatra amin'ny tranga io ny vahoaka ny Vatomandry amin'ny ampahany petsaka. Ny solotenan'izy ireo nanome tsodrano ho an'ny kandida ajo manoloana ny vinam-piarahamonina natolony. Enganenao motafita somatsara amin'izay zavatra nirinao sy ho ambaninday. Amin'izay sy aratra ny an-tagnan'olona anao sy hovoany an-tagnanao. Amin'izay dia miraro sy tsy finaritra ho anao zay. Mahere zatra amin'ny farany fa mbola lavy lalana raha io. Ka dia misotrananao zay tompoka eto ny Vatomandry. Efa miova ny fomba fijerin'ny vahoaka ary tokony hifampitaiza amin'izany ny rehetra ho ity kandida ity. Ka tsy ny olona be vava fa mahavita na ny mpanaparitaka vola ho takalon'ny safidy no antenaina fa hanatsara ny fiainan'ny taranaka faramandimby. Mitovy avokoa ny olana fototra ho an'ny mponina rehetra manerana ny Madagasikara noho ny fomba fitantanana politika napetraka teto hatramin'izay ho ity kandida ity. Tsy mariny raha firenena toatsika zao no misy vahoaka sahirana, misy misahirana ara-pivelomana, matin'ny anoanana, tsy ampy sakafo. Tsy rariny zany. Nefa misy mikolabona amin'ny arena tsy toko tsy voroany. Tsy ekeny zany. Tsy misy fampihavanam-pirenena azo heverina eto amintsika. Raha tsy sika isa tokantrano, isa pokotany, isaky ny commune, isaky ny faritra, mahatsapa fa tsy voahilikiliky ka mahazo ny anjara masoandrony amin'ny tany sy tany-drazana ty. Fa raha mbola misy manana eritreritry sika, raha mbola misy mahity sika fa misy olona mahazo tombony kokoa, misy faritra mahazo tombony kokoa, misy commune mahazo tombony kokoa, dia tsy hisy any fampihavanam-pirenena eto amintsika. Fihaonana nakotrokotroka tamin'ny vahoakan'ny Vatomandry nanoloana ny kianja distrika no natao tao anatin'ny fandaharam-potoana ny androany. Ny lehiben'ny faritra nalanjorofo teo aloha ny kandida député MMM ary ny ray aman-dreny nanome tsodrano dia samy nanamafy fa ny asa mpampandrosoana efa vitany no nahatonga azy ireo tsy misalasala manohana azy. Be ny mpanao politika, be ny tompon'andraikitra fa izy no nahavita be, izy no tena nanao izy ireo. Taorian'ny fihaonany tamin'ny vahoakan'ny Vatomandry io dia nihazo an'i Brickaville ny kandidan'ny MMM ajo Andriananarivelo.